Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Tik-tak, tik-tak. Nandeha tsara io famantaranandro io nandrehitra ny taona maro. Indray andro anefa dia nitaraina ny ankizy fa diso fidirana tany an-tsekoly, ary ny lehibe diso fidirana atsasakadiny be izao. Tsy mbola fahita hatr'izay tamin'ny famantaranandro io anefa izany fahadisom-potoana izany. Fa inona ary no mety nahatonga an'izany? Rehefa nosokavina ilay vatakely nisy ilay famantaranandro dia gaga ny rehetra fa nisy hala iray ngeza be nanao trano tao anatin'io famantaranandro io. Rehefa nodiovina sy nasiana menaka ilay tao anatin'ny famantaranandro dia nandeha ara-dalàna tsara indray ilay famantaranandro. Ay avy tao anatiny no tsy nampandeha azy. Misy lesona azontsika raisina tsara avy amin'izany tantara izany. Zasy ianao no famantaranandro. Ny foko sy ny fonao no fitaovana ao anaty mampiodina ny famantaranandro dia ny fiainantsika izany. Raha feno loton'ny fahotana ny fotsika ao anaty ao dia tsy handeha ny fiainana fa misy ny olana isan-karazany. Ilaintsika izany ny mandalo eo am-pelatanan'ilay be fitiavana izay mpanadio sy mpanamboatra ambony indrindra ary maitsabo ny tsy mety rehetra. Ary tsy mitsabo fotsiny ilay Andriamanitra fitiavana fa manolo vaovao ny ao anatintsika ao raha ilaina izany. Ka tonga antsika hanondro tsara ny ora marina sy asa tsara ho azy. Manamafy sy manamarina izany ny voasoratra amin'ny Ezekila 4:7-9 manome toky manao hoe omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Amen. Antokobihira balsama fiderana. Amoroni fo madiwao Andriamanitro avoziurina marina ni finuku. Amoroni fo vianao rerino fantatro afakanadio ny ao anatiko. Amoroni fo madio ao Andriamanitro avoziurina marina ny fanaiko. Amoroni fo vianao rerino fantatro afakanavao ny ao anatiko. Diovy ao afapahota sasao angatsakatsaka meloka amin'ny lalana fa sasao miranao latsaka. Amoroni fo madio Andriamanitro tsy ampitsofanio diovy ao afapahota sasao angatsakatsake meloka amin'ny lalana fa sasao miranao latsake. Amoroni fo
tsy ambitsofany tompoa. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. misaotranao miaraka amin'ny feony fanantenana, mangataka anao zahay mba hiaraka hivavaka aminay milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra, hirahantsika mandray lesona avy amin'izany. izay ny an-danitro misaotranao izay satria nomenao tompontsoa ho afaka miara-mianatra ny teninao. Mangataka anao izay hanazava ny sainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nisy tovolahy anankiray izay novakiako tao amin'ny boky ny tantarany. Jean-François izay no anaran'ity tovolahy ity, ary vao 17 taona monja izy. No ireo zavatra sarotra sy olana maro samihafa teo amin'ny fiainana mahatanora azy, toy ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, ary koa ny fitarian'ny namana, indrindraindrindra tamin'ny filalaovana sy ny ditra isan-karazany, dia voataona hifoka rongony i Jean-François. Fotoana fohy monja taty aoriana dia lasa nitsindrona ireny fanafody mahadomelina antsoina hoe kokaina irony izy. Tamin'ny voalohany dia dozy kely ihany, fatra kely monja, dia ampina nome azy karazana saritsarina fahasambarana azo tamin'ny alalan'ny nofinofy, izay nampitony vetivety ny fisamboaravoarany fony. Rehefa afaka nefa izay dia miamafy noho ny teo nidariko ny fiainana ho azy. Tsy ela nefa dia nanomboka nidangana indray ny vola ilain'i Jean-François satria ilay pozina manimba ny vatany dia mitady fatra mitombo hatrany. Tsy afaka ny mivelona ora iray, tsy misy kokaina intsony izy. Lasa olana goavana ho azy mihoatra lavitra no ireo disadisa tamin'ny dada sy neny sy tamin'ny fiarahamonina, ny fikarohana ny vola hividianana ny dozy isan'andro ny fatra mitombo hatrany takin'ny vatany mitaky ilay kokaina. Voagedy zany zava-mahadomelina izany Jean-François. Hoy ianao hoe miadalany? Kanefa ianao koa angamba mety misy zavatra mangejanao mafy, misy fahazaran-dratsy mamatotra anao, ary tsapanao fa manabotro tanteraka ny fiainanao mihitsy. Ianao ihany angeny tena mahalala azy. Mety tsy kokaina velively izy, tsy zava-mahadomelina fa zavatra hafa izay mety mitovitovy fangejana amin'ireny ihany. Tahakan'izany ny fomba fangejan'ny Satana ireo voarembony. Tsy nitianao intsony no ataonao, fa nibaikinao ireo fahazarana sy fitoaman-dratsy manapaka ny finiavanao farany, izay miafina indrindra ao anatinao ao. Ataony tery vozony ianao, feheziny, handevoziny, ary ny fiafarany dia potehiny mihitsy. Satana dia tahakan'izany ny fomba fanomezany ny tompontsoa ho an'izay manaiky anaraka azy. Eo ny eo ihany dia azonao izay ilainao, ary mahita fahasambarana vetivety ihany. Mahazo ny fahafinaretana ranofo, ny ara-materialy izay rehetra ilainao. Kanefa ny fiafarany dia tahaka ny fiafarany ireny trondro nihinana kankana tamin'ny fintana ireny, any anaty lapoala ny fiafarany. Tsy afaka miverina intsony. Soa ihany fa mbola misy ny famonjena ho antsika raha toa ka manaiky ny antso malefaka ataon'ny fanahy masina isika. Tsy mba tahaka ny fanomeny Satana, ny fanomen'Andriamanitra ny fahasambarana ho an'ny zanany, fa mitaky fepetra, ary izay no mahatonga ny maro ho voarangotro ny hafetsen'ny Satana, izay afaka manome avy hatrany, manome eo ny eo tsy mitaky fepetra. Inona ireny fahazarana mety mamatotra anao koa hoe? Angamba fahazaran-dratsy hafa
mamatotra anao, mety fijangajangana, mety falotomposainana, dia manjary tsy fantatro ntsony manavaka ny hoe fitiavana madio, fa ny fotoamany nofo sy ny fahafinaretany no lasa Andriamanitra tomponao isan'andro. Ary ianao rery ihany inginy tena mahafantatra an'izany e. Mety isy atsikaritra ihany tsy ho ela, Andriamanitra moa mahafantatra ny zavatra rehetra. Angamba zatra ny mangalatra ianao, tsy vitanao intsony ny manao hoe aoko izay amin'ny familivina ny volabe sy ny arena napetraka teo ambanin'ny fiandreketanao. Mety anakitsako anao ihany ny fanenjehen'ny eritreritra isa-maraina raha vao mifo, dia mety hiteny ianao amin'izay fotoan'izay hoe indrisy olo mahantra, iza no nafakay amin'ny tenanyity fahafatesana ity. Izany dia fa hita ny tenin'Andriamanitra miloha amin'ny Romanina 7:7-7. Romanina 7:7-7. Ny geja izay mahazo antsika, vokatry ny faneketsika, ny baiko ny Satana teo amin'ny fiainantsika, dia mamatotra antsika. Rehefa te hiala isika dia tsy afaka intsony, ary dia mitaraina indrisy olo mahantra. Iza ary no anafaka amin'ity zavatra mangeja ity, amin'ity tenanyity fahafatesana ity. Ny apôstôly Paoly dia mamaly eo amin'ny andininy manaraka fa tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'i Kristy ihany no ahafahantsika mahazo ny fahafahana marina sy maharitra. Satana indraindray dia manome fahafahana, fa fahafahana sandoka no azo nomena. Fantatry ny Baiboly tsara ny toerana misy ny olona raha mbola tsy nifanena tamin'i Kristy ilay mpanafaka izy. Ny sary ampiasain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 7:7 izay nivakitsika teo, dia mampatsiahy sazy mahatsiravina izay nampiarina tamin'ny mpamon'olona tany aloha elabe tany. Tsy inona izany fa ny famatorana ao ambaben'ny mpamono ny fatin'ny olona izay nivonoany. Ka na mandry izy na mifo, na mipetraka, na mandeha, dia eny tsy misaraka aminy, fa to tonga tenany mihitsy ilay faty, afatotra aminy eny, dia miloha eny ilay faty, miamaimbo, nefa dia eny ihany. Iza no nafaka amin'ny tenany ity fahafatesana ity, ho ny antsoantso ny reny voasazy ireny. Dia tahaka an'izany mihitsy ange mahazo antsika rehefa manaiky ibaby reny fahotana izay asain'ny Satana ataontsika ireny isika. Ireo gadra izay mipetraka ny amin'ny toerana antsoina hoe couloir de la mort dia mahatsapa ihany koa ny toejavatra mahatsiravina iainan'ny olona izay voaheloka mandra-pahafatiny. Izy ireny dia mahatsapa tsara ihany koa ny avesatry ny sazy mitatao aminy dia ny sazy-pahafatesana izay tsy maintsy enjera amin'ny tsy ho ela. Ny sazy faharoa ampiasain'ny Baiboly dia ny sarin'ny andevo. Voalazo amin'ny Romanina 7:7 tapany faharoa manao hoe fa izao kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Isika dia samy mivaro tena ho andevon'ny ota, dia miandro fahafatesana satria fahafatesana ny tambiny ota hoarina amin'ny andevo namidy. Ny mpanota tsy mana-tsafidy izany, izay andrahana azy sy izay ibakoana azy ny tsy maintsy tanterahany. Eny fa na dia tsy sitrany azy izany, manandevo antsika tokoa ny ota, tompoloza be ny ota, tsy manao afa-tsy ny ahitany mpanompo ny faisana sy fahoriana ny fahotana, manimba ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy. Mahafinaritra amboalohany izy, fa manapotika amin'ny farany. Mikiky ny fahasalamana, mahavery ny haja mamoninahitra, mitondra ranomaso sy nenina manaikitra, mandroaka ny fahatsarana rehetra eo amin'ny tenany mpanota, fahafatesana sisa no avelany. Mafy ny mahazo anao an-tokantrano ao, tsy mahajerijery anao tsy ny dada sy neny. Mafy ny fiainana andavanandro, misy makafana anao mba hanaraka ny Satana amin'ny fomba fetsy, ahafahanao mahita vahaolana goavana ao anaty minitra vitsy monja. Tsy han'ny vahaolana, afaka mijoro vavolombelona aminao ireo izay no ahafahana teo ambany fitaky Satana rehefa nanaraka izany safidy izany, ny ahita vahaolana aingana, vahaolana maika, vahaolana vetivety avy amin'ny Satana. Afaka mijoro vavolombelona aminao izy ireny,
fa raha tsy ny famonjena nataon Kristy ho azy dia fa ela izy ireny ny maty. Ka diany tsy mbola tratra oriana, meteza hitady vahaolana eo amin'i Jesosy. Ary zany ingeny natongavany tetỳ an-tany araka ny voalaza ny anaran'i Jesosy mihitsy. Inona moa ny dika ny anarana hoe Jesosy ao Matteo 1:1-20. Ary hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Tsy any amin'ny devolo ny vahaolana, tsy any amin'ny fikambanany Satana ny vahaolana, fa eo amin'i Jesosy. Zao koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:9-13. Jaona 5:9-13. Koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny zanaka lazainy eto dia Jesosy. Fanafahana sandoka, fafinaretana sandoka, fahasambarana sandoka no azony Satana omena. Fa ny zanaka dia Jesosy ilay zanak'Andriamanitra tonga tetỳ an-tany, maty hamonjy anao, nitsangana tamin'ny maty ary misolo vavantsika eo anatrehany fitsarany lanitra ny ambony any. Izy no afaka manome antsika ny fahafahana marina, afaka manome anao ny fahafahana marina dia ho afaka tokoa ianao ary nitoyiny fiainana mandrakizay. Koa manasa anao zay hisafidy an'i Kristy ho vahaolana eo amin'ny fiainanao, fa tsy mbola nandiso fanantenana izay rehetra nametraka fitokisana tamin'izy. Amen. Antokopihira feon'ny Anjomara Mahajanga. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity feo fanantenana. Quiz
tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Tombotsoa manokana ho an'ny zokinao Ilion Andriamitansoa indray ny mitafatafa aminao amin'ny tiany ity. Araka ny tombana nataonay ho fanatsarana ny fandaharana dia saika 100 ny fankafizantsika tanora ny fandefasana torohevitra finosina ao anatiny tantara arahana torohevitra. Ka dia sorana be dehibe isika tanora izay nanampy tamin'ny fanaovana ny tombana. Izaho moa no atao dia ho fanatsarana trany ny fandarana izay natao ho anao. Nandray lesona. Tantara ny soratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao an'ny Zoanitra, Fanjaniaina, Samina ary Nardina. Zany ve ny tena toetranao ry Miriam? Teny kely izay ve ny lazain'ny bako dia ampinandroahanao azy? Marina kosa anie ny fanamariany. Amin'izay ty endrikao ny valoarika. Ny masonao ny vandravandra sala amin'ny anaikitra mijery azy. Tena tsy napoziko marina. Nefa mba samy mpinamana ihany angesika telo dahy. Inona ny tsy napoziny? Za zany mihitsy. Dia tsy mahagaga raha zara raha mananamany tianao. Sady masika amin'ny miavonavona. Tsy mifidy teny avoaka fa mandratra daholo izay teny alokon'ny vava rehetra. Mba miovary Miriam mitoetranao zao fa so anenenanao a. Ianao aneny diso fa tsy bako e. Dia izay manao fialantsiny ve dia afaty ry Miriam. Tsy mbola teraka ny olona mpiovasy elako tsy mifakombony ny vava Ardonia. Sady inona ny adsoko amin'izany? Izy rery angamba mahazo miteny. Za zany angina. Zany aloha ka tsy isy. Fitiavako anao anie ny tenenako an'izany. Ny atao anie no miverina ry Miriam e. Manozonako fitiavana pe tsara velatsy. Dia tsy mahita zavatra tsara amin'izay lazain'ny olona mihitsy ve zany ianao io? Ka zay ianaoko. Ny fahalalako anao ohatra mba kristianina ihany. Za aloha tena kristianina. Miseho zanak'Andriamanitra nefa manana toetra ndevoly. Mba mivavaka ihany nefa tsy arak'izay ny everana azy. Ay lozanareo mifosako. Aza atao mahita ny tavako tsony koa ty ianao fa halako. Andeha mandeha any. Eny ariko. Veloma ianao. Azafady indrindra mademoiselle. Mba afaka misaka kely ve ianao? Mba hipetraka eto anilanao eto fa tena reraka mihitsy ny tongotro ny joro ela. Fa nahoana moa ny zana sainao miisaka eto amin'ny toerako e. Toerana be lehibe ireo ko eto amiko no mitonantonana. Azafady indrindra rehefa eto no nahitako toerana malalaka e. Tsy hoe akory rehefa malalaka eto akaiko dia ikisaka raha matotia. Mazava? Mialatsy indrindra re mademoiselle raha nana fotoana anao ny teniko a. Tsy anelingelina anao fa azafady agny. Zay mihitsy koa mety. Efa ela no ny tsiritako hiasa ato amin'ity orinasa ity a. Tena tsara kosa aloha ato e. Sady tsara karama mihitsy ato a. Engany mba ho voaray araka ty asa tedaviko ty. Za koa ne mahay. Azafady tompoko. Afaka mipetraka eto amin'ny toerana eto sika rehetra le hanao entretien d'embauche. Miandry ny anjarantsika hiditra ao amin'ny tale. Ndry tsy tia tamin'ny vikiviky manantony ity koa ve le raha matoa hitako tary an-jaridaina. Le nangataka hipetraka teo akaiko. Inona koa nataony tia ty? Hitady asa? Sao ve azo asatona anirinify ary ny koa? Tonantonana.
manahoana daholo tsika rehetra? Manahoana ianao? Tomatadidy. Manahoana? Manahoana tompoko? Salama tompoko e. Efa ho anjarako soa ny hiditra. Namoana moany tsy ho voaray e. Tsisy tokony hatahorako fa mahatoky ny tenako sy ny fahaizako a. Zany mahay e. Afaka miditra amin'izay ny manaraka ary. Mandroso ianao mademoiselle. Anjarako izao. Mandroso ianao mademoiselle Myriam Ratsitoaina. Dia mipetrapetra ary. Lanitro matya to le ramatoa vazavazaiko sy ny tsiraiko tany an-jaridaina ny talemandray ato. Amin'izay zara rano arabaiko tao amin'ny efitra fendrasana voateo. Ny fiavina vonako. Miakatra bezany hafanako izany. Lozy tia marina. Indry, ary maninona ianao ny totera tsemboka be sady mangovotra e. Mipetrapetra fa hanomboka ny resadresaka ny tsika e. Aleo anjefa velona tompoko. Fa hoaiza re ianao e? Miverena re. Aza matahotra fa mamela nilokao a. Miverena dia mipetra aloha fa iresaka tsika. Miala tsy indrindra tompoko. Miala tsy indrindra e. Myriam Ratsitoaina, mamela ny fahadisoanao a fahazamanahy. Ny fahitako anao a dia tovavy mahafinaritra. Saingy nahoana reny dia atositosika eo ny olona manodidina anao e. Eny e, araka ny fahitako azy aloha mety nanana olana angamba ianao tamin'iny fotoana iny ka tsy omeko tsiny. Nefa aza matahotra fa hivavaka ao anao mba hamahan'Andriamanitra an'izany e. Sa tsy zany? Misaotra tompoko. Eny tompoko. Ary mipetra ao aloha ianao dia ndao atombotsika ary ny resadresaka e. Ramatoa Taleo. Tsy mendrika hipetraka eto akory ihany nefa niraisinao tamin'ny alemem-panahy. Zany ny tena atao hoe kristianina marina. Misaotra betsaka indrindra tompoko. Lesona goavana indrindra teo amin'ny fiainako ny raisiko androany. Misaotra re tompoko. Doni, andrazo kely azafady nampijanona anao. Ndry Myriam? Fa tena i Myriam? Fa nahoana no... Misaotra betsaka indrindra ny andry ary Donia. Fa ahoana? Manofo asa Myriam marina vety e. Za mihitsy tiry Donia. Aizy bako fa tena mitady azy koa ane ahy. Gaga ianao satria niova. Mifona ary Donia. Marina daholo reny fanamariana nataonareo momba taloha rehetra reny. Milaza ny tenako mpivavaka kanefa olona tsy nanam-pitiavana. Masika. Feno fankahalana. Ary vehivavy miavinavina. Ratsy toetrako daholo izany. Fa nisinina ny tranga ry Myriam. Nahita mbola tsy fahitako ahy. Ary vidiako lafo dia lafo teo amin'ny fiainako izany. Fantatro fa alan'ny olona no ny toetra ratsiko. Tsy mba misy olona ty hafa vao mainka aza maneso aho hoe miseho mpivavaka nefa... Azafady fa za mihitsy no anisan'ny teny an'izany. Fantatro nefa marina izany. Saingy tehana maro tena. Vao mainka nampirehatra ny atezerako ny fandrenesako an'izany. Ary vao mainka nankalako ireo rehetra miteny sy mitsaratsara amin'izay ataoko. Ndray andro nefa tsy nampoisiko ry Donia. Nisy madama tojo aho. Nanovako toetra tsy zaka. Niavina vonako. Nameko teny maharary sy fanivaivana. Kanefa tsy nampoisiko fa
ay talehan'ny orinasa izay niriko mafy mba esany olona io ka lozana e zany tena loza koza eno a dia hoana inona ho ianao no nitranga tsy mba niavina na nanao teny marary kely tamiko akory izy arak'izay nioetreretiko fa fitiavana sy alemem-panahary famelan-kelo ka ny nasitriny an'izany lesona goavana voaraiko rotonia ary izay dia ampina nova tsy ho adiniko mandrak'izay izany zany madamo izany no atao hoe tena kristianina marina ardonia fa tsy izaha tena marina izany mifona aminao ardonia beny tsy nentina ataoko taminao navesatra loatra angamba izy ireny a eny mety tsy ho androany azy ianao no amela fa andrasako foana maniry mafy mba hanana toetra tsara mba olona mateo tia sy malemy fanahy tahaka an'izay talezay amin'ny androko rehetra ardonia dia iriko raha mba ho mpinamana foana koa tsika ohatry ny taloha nahoana moa any tsy amelaneloko aho misaotra donia ary za koa mangata-pamelana aminao satria mety nisy tsy nety nataoko taminao afaka miova ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra dia mamely lesona ny fiainantsika fa anjarantsika ny mandray izany na tsiry donia ary tsy ny olona ny terena iova arak'izay tianao fa ianao mila miova raha te ahita fanovana fahombiazana ary fiadanam-po marina izany aorinan'iny tantara iny dia be dehibe ny lasa fisainana azonao an-tsaina ve zany hoe mpivavaka amin'Andriamanitra bakany am-piangonana kanefa sady tsy mahay makasitraka ninoninona teo amin'ny fiainany ary ratsy kokoa noho izany aza lasa tsy nino izy fa misy zany fitiavana izany kanefa le Andriamanitra fitiavana no ny vavahany misy zavatra mifanipaka be betsaka ny mety ho antony na tonga an'izany ary vaolana moa no antony izao fandarana izao inona no atao eo anatrehan'izany mila fantatsika hoe inona ny mety natonga an'izany inona no atao anatrehan'izany akoatry ny modely ratsy izay tsy avy aminy fahitany ny ainany mety avy amin'ny ray aman-dreny sanatria mety avy amin'ny fiarahamonina na tamin'ny namana mety teo koa ny fanabeazana ara-pivavahana diso ialana tsiny tompoko tsino zany fa ny fomba fandraisana tamin'ny fomba diso tanteraka ny atao hoe fivavahana amin'Andriamanitra dia ilay fivavahana izay manana ny fitiavana ho fotony ho antony olana anankiray koa rehefa miditra amin'ny adolan-tseto isika ny fahatanorana zany dia anisan'ny zavatra misy le hoe tsy fampiny fitiavana miainga avy eo tokantrano daholo aloha rehefa tsy ampy ny serasera eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka no ny fahasairanana samy mandeha voamaraina dia tonga koa ny ariva dia samy mamonjy ny fandrinany dia tsy ampy io fitiavana io ary rehefa tsy ampy ilay fitiavana dia mandeha ho azy ilay fitadiavana fitiavana ny ivelany dia sendra mpanararoatra sendra fitiavana sandoka dia mety ho efa diso fanantenana matetika tamin'ny fitiavana olo-tiana izy dia tsy nintsony hoe misy ny fitiavana marina ary no antony hananarana antsika zandry rehetra na lahy na vavy tsy hiditra mialoha amin'izany fitiavana olon-droa tahaka ny efa mpivady zany kanefa tsy mbola afaka anao safidy matotra ary tsy matotra velively hiditra amin'izany sehatra izany dia lasa mivadika ho fankalana le fitiavana satria tsy ilay tena fitiavana ny nanosika na ianao le mity na ilay mitianao indrindrandrindra fa tena fitiavana sandoka ianao simba ny toetsainao simba hatramin'ny fifandraisana amin'ny hafa izay raha miteny sy mananatra tsy hoe tanteraka fa efa nisy tokoa ny fahavoazana nahazo izay tsy tiana ahazo antsika zandry ary nisy koa ny fahombiazana izay tiana hozaraina amintsika
ka anisan'ny anton-javatra iarahantsika mijery vahaolana rendretrarehetra reny. Zay le hoe tanora mandray andraikitra tsy miandry ny vahaolana avy amin'ny ray aman-dreny na ny fandraisan'ny ray aman-dreny andraikitra zay inona fa horaisiny fa ny atsika isika amatanora mandray andraikitra atsika. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana moa ilay Ramatoa no nahavita namela ny eloko Miriam. Mety isy amintsika angambo iteny hoe raha izaho zany dia nataoko nahalala mihitsy, naveriko taminy nataony ahatonga saina azy tsara, ampiana kely an'le hoe ahatonga saina azy tsara. Tsy zany nataon'ilay Ramatoa tamin'ny Miriam, satria raha nanao an'izany izy dia mitovy amin'ny Miriam ihany, ary tsy manana ankoatran'izay koa havaly amin'ny Miriam. Ary tsy ampiovan'ny Miriam velively koa ny fomba fanao mamoehitra fanaony maro tahaka an'izany izay hamarinina amin'le hoe ahatonga saina azy tsara. Ny marina tsy manana afa-tsy izay nananany Miriam koa ny olona tahaka an'izany ka tsy afaka mamaly an'ny Miriam afa-tsy amin'ny fomba izay nataon'ny Miriam. Naseho an'ilay Ramatoa fa manana fisainana sy fomba fiaina ambony lavitra noho ity tovavy manana olana ara-toetra ity izy. Nanome modely tsara mifanohitra amin'izay nataon'ny Miriam no nataony, satria izany ny fomba tsara sy mahomby indrindra. Ary hitantsika teo ny vokany. Tsy hainy raha teo ny namerina tamin'ny Miriam ny fihetsika ambany dia ambany natao taminy, satria efa tsy any amin'izany intsony izy. Fantatr' ilay Ramatoa fa tsy afaka manome afa-tsy izay nananany ity tovavy ity. Tsy afaka naneho fitiavana izy satria tsy nanana fitiavana. Fitiavana no nilainy arak'izany mba hahafahany manome fitiavana amin'ny hafa. Dia nandaitra tokoa izay nataon'ilay Ramatoa taminy. Ary tsarovy fa ny fitiavana marina tahaka an'izany dia mitombo arakaraka ny izarana azy. Ary izay natonga ilay Ramatoa nizarana izany tamin'ny Miriam izay tsy manana an'izany. Ary izany ny tsy ampy. Na tsy misy mihitsy aza amin'ny akamaroan'ny fiarahamonina misy atsika. Mifanenjika isika, fampitsara isika, dia mifandatsa dia verimberina eo izay. Ilay fitiavana tsy misy tsony. Tofoky ny fitiavan-tena sy ny fitiavana sandoka isika dia lasa ny fitiavana no ankalaitsika. Fa mila mikatsaka ilay tena fitiavana marina isika. Raha hikatsaka ny fitiavana marina ianao dia aza adonoina. Fa Andriamanitra ilay namorona sy namonjy anao dia fitiavana. Tena vaingam-pitiavana mihitsy izy, fa tsy hoe toetra iray ananany fotsiny atao fitiavana. Ka rehefa mifankazatra aminy ianao dia ho ampianariny ianao, ho asehony ianao, ho afindrany aminao, tahaka nataon'ilay Ramatoa tamin'ny Miriam, izany atao hoe fitiavana marina izany. Ary izany no hatonga antsika koa ho afaka maneho fitiavana amin'ny hafa, tahaka n'izay nitiavana antsika. Fa rehefa kely ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia miaritra izany fitiavana izany eo amintsika. Dia tsy manana karazam-pitiavana afa-tsy izay hitovizana amin'ny hafa isika. Hitantsika amin'izay masarobidy ilay hoe miaraka amin'Andriamanitra. Naseho an'ilay Ramatoa any Miriam tao anatin'ity tantara ity ny atao hoe kristianina marina. Manahoana ilay kristianina marina? Sady mahay mamela heloka no afaka manome modely tsara ny amin'ny atao hoe faneho-pitiavana marina, tsy mitady tambiny, tsy mitady valiny. Ary eo amin'ny fiainana andavanandro no hanehoana ny mahampivavaka marina amin'Andriamanitra. Tahaka n'izay nataon'ity Ramatoa ity, fa tsy amin'ny fanehoana hasiahana amin'ny hafa izay mifanipaka amin'ny toetra n'ilay Andriamanitra handehanana ny am-piangonana isan-kerinandro. Anisan'ny nampiemotra n'ity tovavy ity ohatra tamin'ny fivavahana, lasa tsy nivavaka intsony izy, ny fandraisana tamin'ny fomba diso, izany hoe fivavahana amin'Andriamanitra izany. Jereo tsara anie fa nanjarina tonga azy handao ny fivavahana amin'ilay Andriamanitra ivavahany mihitsy aza ny fahatsapany, fa tsy misy izany fitiavana izany eo amin'ny fiarahamonina. Ary tsy fikatsaina ve izany? Ary mbola vokatry ny fanabeazana diso ara-pivavahana ny mahatonga an'izany.
andriamanitra ry tanora namana mpiaino izao fandarana izao dia fitiavana averina ihany zay andriamanitra dia fitiavana ary zay fihetsika asehontsika mifanohitra amin'izany dia tsy avy amin'andriamanitra ny vokatry ny asan'ny fanahy masina voalohany amin'ny olona anankiray zay mivavaka dia ny fitiavana marina ao amin'ny Galatiana 5:12 no ahitantsika an'izay. Galatiana 5:12 io ny vokatra voalohany io fitiavana marina io. Ary zao ny tadidio tahaka ny zavatra tsara rehetra dia misy koa ny fitiavana sandoka afafin'ny Satana. Ary tsy nahita fa tsy reny Miriama tamin'ny voalohany dia lasa ny fitiavana no ankalainy. Hoy Jesosy hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Arytsika tsara ve zany? Ny hevitra zany dia zao ny fitiavana azy zay fitiavana azy zay ihany no tian'Andriamanitra anosika antsika hitandrina ny didiny. Ny didin'Andriamanitra dia miisa 10 dia miantony eo amin'ny fitiavana avokoa izy tsirairay ireo. Miantony eo amin'ny fitiavana avokoa. Halan'Andriamanitra ary tsy ankasitrahany mihitsy ny mahita olona miezaka hanaja ny didiny antery tsy misy fitiavana marina azy akory. Aoka tsy ho adino izay. Kanefa impiry moa isika ny mahita olona na isika mihitsy azy ny manery olona hitandrina ny didy antery ankolaka na mivantana nanaovana azy ary tsy vitsy ny voatery hanajan'izany tsy amin'ny fony mba tsy fandirana amin'ny hafa fotsiny ary mahatonga azy hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fomba mifanipaka tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy magaga raha lasa nandao ny fivavahana izy amin'ny farany, indrindra rehefa mandalo sedra mafy ilay fivavahana antery fotsiny ny ainany na rehefa afaka mandeha irery tsy misy mpifefe izy satria tsy nizarina hanajan'izany didin'Andriamanitra izany ampitiavana antsitrapo. Ka izao hoe aza manome tsinona iza na iza mety natonga n'izany teo amin'ny fiainanao fa raiso ny andraikitrao ary atombohy amin'ny tenanao izany dia andramo ataovy amin'ny hafa tahaka nataon'ity ramatoa ity tamin'ny Miriama. Ny torohevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra anie dia mazava ao amin'ny Timoty 1:4 ka ny 9:12 ho antsika tanora rehetra ity. Timoty 1:4 ka ny 9:12 zao ny voalaza zao irahantsika mijery amin'ny anaran'i Jesosy, irahantsika mamaky. Zao ny filazany. Aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao no ny atanoranao. Tsy hoe mbola tanora fanahy azagaga raha tahaka an'izany ny fomba fitondrantenany, raha tahaka an'izany ny fomba fiteniny, raha tahaka an'izany ny fomba fiainany. Aza vela hisiteny an'izany aminao. Fa izao toizantsika aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Ahoana hoe? Ianao ao anatin'ny fahatanoranao mihitsy zany no tian'Andriamanitra ho tonga fianarana tsy ho an'ny olona hafa akory aza fa ho an'ny olona izay mino an'Andriamanitra ianao mihitsy no lasa modely. Ary amin'ny lafininavo ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Azo atao zany matoa nasain'Andriamanitra ataontsika ry tanora zandrisany. Misy ho saintsaina ho tsakotsakoana kanefa indrindra andraisana fanapa-kevitra izay rehetrarehetra izay fa dia manao mandram-piona vetivety indray ny zokinao Eliandry amin'ny Tantsoa aza miafafa manoratra amin'ity laharana ity na miantso amin'ity laharana ity raha misy fanontaniana sosokevitra na fangatahana vavaka 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74 mandram-peona indray ary. tiako vaovao tsy nitaona ihany no tiako vaovao fa ny fiainako ihany koa ny saina sy ny fo sy lay izaho taloha
tsy ny taona ihany no tiako vaovao fa ilay fihavanantsika ilay mamin'intsika sy ny lasany voakika. Tsy ny taona ihany no tiako vaovao fa ny lalana azatra ny tanjona tsy tratra sy ny asa ratsy fatra. Tsy ny taona ihany no tiako vaovao fa ny voady izay nekena ny toky izay nomena sy ny fanolorantena. Mpanoratra Raoely Arjao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Andriamanitra manenina hoe, izay ny lohateny izay iarako aminao indray amin'ity androany ity. Koa dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manonina ny fiadanany mba ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao ry Sara Andrianjatovo moa no miaraka hianatra indray ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Andriamanitra manenina hoe, mety manenina tokoa ve Andriamanitra? Andao aloha isika hivavaka. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Andriamanitra tsara ianao, tsisy kianina ny fitantananao. Fa izay kosa dia olombelona mety maniasi, mety mivary lavo, mandao anao matetika, manao izay tsy mahafaly anao. Noho izany, angatana ny famindramponao, avy alao ny fanesiavanay. Mamela ny helokay satria amin'ny mampanotanay dia lavo matetika amin'izany izay. Kanefa kosa no ny famindramponao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia avoty izay. Mety zary ianao hanomeanay ny fanahy masina ka hampianatra anay. Fa hianatra sandinika izay voalaza ny tenin'Andriamanitra izay. Mitahi ny sofiny mpiaino izay maningila tsofiny ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Andriamanitra manenina hoe, mety manenina tokoa ve Andriamanitra? Raha ohatra ka mety manenina izy, dia inona moa izany ny tena dikan'izany hoe Andriamanitra manenina izany? Manoloana n'ilay hoe tsy miovaova ny toetran'Andriamanitra, tsy miovaova ny fitsipik'Andriamanitra. Ny lalàn'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay. Kanefa rehefa mamaky baiboly sika dia mahita andalan-tsoratra masina sasany milaza fa manenina Andriamanitra. Ohatra tamin'izany izao, rehefa nanao ny adalany ny mponina tao Ninive, dia nilazaina tamin'ny alalan'i Jona fa ho fongorana izy ireo, ho ravan'Andriamanitra izy ireo ary izy mianakavy dia ho fongorana. Ny bebaka nefa ny mponina Ninive nanoloana an'izay dia tena nanenina Andriamanitra, ka tsy nanatanteraka ilay loza izay nolazainy fa hamelezana any Ninive. Ao amin'ny Genesis 4:9 dia milaza izy toy izao. Genesis 4:9, Jehova nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia taorian'izay moa izy dia niteny hoe, aringako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandadina mikisaka mba mivoromanidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Amintsika olombelona, izany hoe manenina izany dia
mifono fanekena ratsy natao. Ahoana ary ny mahatonga ny toko sy andininy sasany eo amin'ny baiboly milaza fa manenon'Andriamanitra. Raha hojerentsika ny ao amin'ny Exodosy 2:13, Exodosy 2:13, dia tamin'izay fotoan'izay ny zanak'Israely nanao ombilahikely volamena. Lay fanaovana ombilahikely volamena ne tsy maninona fa izy ny ankohofana mihitsy no tsy mety. Ary dia tonga ny fahatezerin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 4:12 izy amin'io Exodosy 2:13 io dia toy izao ny fovakiny. Ary Jehova dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezana ny olony. Ny zavatra misy tokoa mantsy dia nikasa handringana any zanak'Israely Jehova, satria nalaky ny vily ny ala tamin'ny lalana izay nasainy naleha ny zanak'Israely, dia nanao ombalahikely anidina izy, ary dia niankoka teo anatreny. Namono zavatra natao fanatitra taminy izy, dia nanao hoe io ny Andriamanitra ry Israely, io no nitondranao niakatra avy any amin'ny tany Egipta. Koa satria amin'ny Andriamanitra lehibe an Jehova dia manerana izao tontolo izao izy tsisy miafina aminy. Mosesy tao an-tendrombohitra tsy mahafantatra ny zavatra misy ery ambany, dia hoy Andriamanitra taminy: efa hitako io firenena io fa indro firenena mafy atoko izy. Hitany ny zavatra nataon'ny Israely tao ambany tao, na dia variana miresaka amin'ny Mosesy ao an-tendrombohitra ary izy. Ny zavatra ataoko sy ny ataonao koa ne hitan'Andriamanitra anaiza anaiza e. Fantatr'Andriamanitra na dia ny sain-dalina ataontsika io ary. Hain'Andriamanitra io saim-petsy sy saina ratsy ataontsika io. Tsisy miafina amin'Andriamanitra zany. Ny toy ny tantara moa zany rehefa nidina i Mosesy, ankoatran'le hoe nivakiana ny vato fisaka natontany dia vaky, dia nasainy nisy naringana ireo olona izay niankoka tamin'ilay ombalahikely, dia nifona tamin'Andriamanitra i Mosesy. Avelao aoka tsy rehetra ny fahatezeranao, dia ho aringanao ity firenena lehibe ity. Mifona aminao a Jehova ozy, nahoana ny fahatezeranao no mirehetra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery. Nahoana nomenao vava ny manodidina, raha tenenina tsotsotra zany le fomba niresany Mosesy tamin'i Jehova. Avelanao hiomehany reto zanakao izay nalainao avy tany Egipta ka hoentinao amin'ny tany Kanana, nefa ringana indray aty anefitra ve ny firenena jentilisa. Aoka tsy rehetra ny fahatezeranao, mifona aminao aho. Aza vela hiteny ny Egiptianina hoe ahita loza nge nitondrany an'ireny nivoaka nakany. Noho izany taorian'izay vavaka fanelanelanana nataon'ny Mosesy izay, dia voalaza ny 4:12 fa nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezana ny olony Jehova. Toko sy andininy maro no milaza fa manenina ny amin'ny famaizan'Andriamanitra rehefa mibebaka na mifona ny vahoakany. Mampanantena io Andriamanitra io, fa raha miala amin'ny lalan-dratsy ny olona dia tsy hahatrany ny loza izay efa nomaniny hamelezana azy ireo. Hitantsika zany tamin'ny tantaran'ny Ninive fa tsy naringany ny mponina tao Ninive. Tena loha hevitra anankiray fahita ao amin'ny soratra masina mihitsy ny fanafoanan'Andriamanitra ny loza saika hameleza ny olona rehefa tena mibebaka amin'ny fony tokoa izy ireo. Mahita sika ao amin'ny Samuel 2:15, ny 7:20. Samuel 2:15, ny 7:20. Tsy olona izy ka hanenina. Ary Nomery 3:20, ny 7:20. Nomery 3:20, ny 7:20
de miteny toy izao hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina moa efa nilaza va izy ka tsy hefainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Ny famakinan'ireo toko sy andinin'ireo miaraka amin'ny andalatsoratra masina hafa de to mandiso mifeverana fa tsy manenina na ovinana Andriamanitra. Izao kosa nefa no tiany hambara amin'izany. Tsy manenina tahaka ny fanenenan'ny olombelona Andriamanitra. Azony mandrakariva ny teny fikasany. Ary raha miova arakaraka ny fibeban'ny olombelona anankiray, miala amin'ny lalany ratsiny izy, ka mitandrina ny didin'Andriamanitra, dia ataony araka ny fahatsarany sy ny teny mandrakariva dia ny teny fikasana ny anasoavana an'ilay olombelona. Tsy ahatrany ny fahatezerany. Manenina ny loza saika amelezan'ny olona Andriamanitra rehefa mibebaka izy ireo. Izany dia noho ny fahatsarany sy ny fahamarinany ary ny fitiavany sy ny famindrapony. Koa manomboka izao ary dia tsarovy fa omen'Andriamanitra lanja ny fibebana. Amin'Andriamanitra fitiavana azy, Andriamanitra mandala ny rariny azy, dia omeny lanja ny fibebana. Feran'ny fotoana loatra tsika ka tsy afaka mivalampatra. Minisy manantena fa hanararoatra ianao an'ilay fitiavan'Andriamanitra anao, ka idodododo aingana ho eo aminy, iankoka eo amin'ny azo fijaliany Jesosy, hitady famonjena, hibebaka, hamitrana fihavanana aminy, fa tsy sanatria indray mbola hitohy hanota. Andriamanitra tia, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra saro-piaro amin'ny haringana antsika io Andriamanitra io. Araroto izay fitiavana izay mba hidodododona ho eo aminy. Mbola tianao izy. Hatreo ny fiarako aminao ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny tenako. Ankasitrana hatrany ny teknisianina Rila nampita ny feo ho any amintsika tsirairay. Mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-peona aminao eto indray ny namanao Risara Ndrenjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR